Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany, anapaka eo am-bavahadintsika tsiraray avy. Anio dia maly fanontaniana anankiray amintsika hoe sekta ve ianao sa tsy sekta. Ny famaritan'ny olona nyity resaka hoe sekta sy tsy sekta ity dia ekeko fa samy manana ny famaritany ny tsiraray, fa ny famaritany daholo be azy dia hoe fisitahana amin'ny vondrona anankiray dia no ilay foto-kevitra ijoroany hoentiny manohatra na foto-kevitra hafa ihany koa ivelan'izay hoe manohatra izay ka mahatonga azy sitaka amin'ilay vondrona daholo be, dia manangana ny sekteurany izy, dia miainga amin'izay dia tondroin'ny olona fa sekta izy. Ary Jesosy Kristy raha tamin'ny vanim-potoanany dia nitondroy ny fiarahamonina jios sy ny religion tamin'izany judaisme fa hoe sekta nazariana. Fa androany dia ilaza aminareo, izara aminareo ny famaritako ny antsoina hoe sekta ve ianao sa tsy sekta. Ny atsotra be ihany miainga amin'ny famarinan'ny Baiboly. Amiko tokoro dia hoe sekta ianao rehefa ivelan'i Jesosy Kristy, ivelan'ny valan'ny famonjena. Izao mivavahady hozy Jesosy Kristy raha izao no idiran'ny olona dia ho voky hanina be sady ho feno fitahiana no sy ny sisa be da be mitohy hatramin'ny vokatra ny fanasy izay rehetra privilège afaka sitrahana ao amin'ny tontolon'ny soratra masina ho an'izay rehetra miditra ao mavahady Jesosy Kristy dia misitraka sy afaka mahazo tompontsony amin'izay. Ka hoy aho hoe izay rehetra ivelan'ny vala Jesosy Kristy, ivelan'ny salut, ivelan'ilay privilège hoe ny toucher, ny hinana an'ilay nofony sy rahany izay mihinana nofoko sy misotro ny raha koa Jesosy Kristy manana ny fiainana mandrakizay, dia ny olona izany izay tsy misitraka an'izay ianareo no sekta. Ka ninona fihetsiketsehanao hoe miditra fiangonana ianao rehefa sabata, miditra fiangonana ianao rehefa alahady, mpitarika sampana lehilahy lehibe ianao na conducteur de louange ianao na prophète ianao na bishop ianao na évangéliste ianao na Cohen ianao na mpamboatra vitana ianao sy ny sisa rehetra na mpanao politika ianao, rehefa tsy miorina eo ambonin'ny soratra masina, tsy eo ambonin'ny famarinan'ny Baiboly, vérité biblika, dia sekta ianao. Raha andray tenin'ny soratra masina isika mazava be dia ny Apokalipsy 2:20-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entiko manamarina an'izay fizarako izay hoe iza tokoa no sekta amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Ireo izany no sekta, ireo rehetra any ivelan'ny famonjena, ireo rehetra exclu amin'ny salut izay miandoha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao sy resantsika izao, sao dia manao fait semblant miaraka amin'i Jesosy Kristy na manana an'ilay etika hoe faux chrétien. Mazava ho azy moa fa ny ambody mitafody zanak'ondry dia efa sekta ireny any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sy mandainga satria sekta izy ireny. Miratry soanao tia anao Jesosy. Veloma tompoko.